Avy milala amin'ny toko anapa-kompotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia sy misaotra anao zay raha eo anty alahady tena 10 aprily 2024 ity zay amaky vakinay ny lalan'ny azo fijaliana. Misaotra anao zay raha eo raha miomina amin'ny kristianina manerana zao tontolo zao, mankalaza anao sy mandeha manaraka ny lalan'ny azo fijaliana. Dia mitenenanao Jesosy mba hahafantaranay indray ny alehibe ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity alahady tena 10 aprily 2024 ity dia filazantsara jaune toko 12 andiny 12 ka hatramin'ny 15 andiny 12 ka hatramin'ny 15 amin'ny jaune 12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Anony apitsininy ny vahoaka betsaka zay tonga ao amin'ny andro firavavony rehefa narefa ka ny Jerusalema Jesosy dia nakasapany fy ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe hosana isaorana neny ny mpanjakan'Israely le avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra izoina zanakavavy indroavy ny mpanjakanao mitaingina zana-borika. Zany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vonatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy zany zavatra zany ary efa nataony taminy zany. Ary nanambara azy ny vahoaka zay teny aminy fony izy niantso any Lazarosy voaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary zany koa no nitsenan'ny vahoaka azy satria efa reny fa nanao zany famantaran'izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia mifampilaza hoe hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona koa ianareo, iny efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Indro efa manaraka azy, efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Efa manaraka an' Jesosy avokoa izao tontolo izao. Zany ravana no kendren'Andriamanitra ho sy tanteraka amin'ny olona tsiraray avy satria fantatsika tsara ilay andinina amin'ny jaune toko 7 andininy 12 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao meny ny zanany latokany. Fantatsika fa rehefa nanota ny olona dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Tafasaraka amin'Andriamanitra zao tontolo izao. Lasa tahaka ny mpikomy amin'Andriamanitra avokoa. Ny olona moa efa tafasaraka amin'Andriamanitra rahateo, ny zavaboary koa lasa mikomy ka tsy mitondra fahasoavana sy fitahiana ho an'ny olona tsotra. Marina ara-baka teny zany ka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, inona moa mahatonga ny olona tsy salama? Natratra n'izany aretina ho mamiata an'izany, tsy vokatry ny tontolo iainana, tsy vokatry ny zavatra manodidina azy, lasa tsy mitondra soa sy fitahiana sy fahasoavana ho azy intsony manodidina azy fa mampitotoy azy. Soa ihany ravana fa tonga Jesosy Kristy. Nampidin'Andriamanitra etỳ an-tany ilay zanany mba ho avitra no fotantsika ary tsy ho antsika ihany fa ho any zao tontolo izao koa. Eto tsy magaga fa lasa manaraka an' Jesosy avokoa zao tontolo izao. Ary zany kenen'Andriamanitra mba tsisy ho very na dia iray azy. Ahoana ary natonga an'ity zao tontolo izao ity? Mba hanohy hatrany ny fanarahana an' Jesosy satria raha zava-misy zao dia misy tena mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Misy tokony tonga amin'ny ravoravo-tanana, misy miemotra misy. Ary zao tontolo izao aza dia lasa tahaka mikomy amin'Andriamanitra mihitsy amin'izao zavatra iainantsika sy rambantsika malahatra zao. Tonga Jesosy Kristy, naondrika Andriamanitra ny lanitra ka nahidiny etỳ an-tany ilay zanany
sy nihitina ambany dia ambany misy mba andray ahy sy andray anao. Ko am'ty andrano ity misy safidiana ianao an'le fanjakana be voninahitra, le fanjakana mahatra manak'izay de ty mpanjaka zay mitaingina zanaboky ity, zay tsy ankalazaina ihany tamin'ny lahady sambakazo na lahady sambatovy, fa ankalazaina amin'ny fiainantsika rehetra sy amin'ny nataontsika manontolo. Raha zany nataontsika de manarabaky teny ty hoe manahaka azy avokoa zao tontolo zao. Tokony anaikitra ary zasy ianao zay efa resy lahatra ny amin'ny Kristy, toriso ambariko avao Kristy fa izy no andraisan'Andriamanitra asy ianao ho amin'Andriamanitra. Izy raha teo moa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makana amiray raha tsy amin'ny alàna. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ny teny mamy zay nomenao anay indray tamin'ity alandro alarobia 12 aprily 2024. Ko ampahirezo zay mifikitra amin'le zanako tokoa, tsy vadika aminy ary tsy saraka aminy satria raha tafa saraka aminy zay de tsy mahay manao na inona inona. Avitrero amin'le zanako zay tompo, fa zanako ihany no manana ny hery andesenay ny zavatsarotra rehetra aty amin'ity zao tontolo zao ty, satria izy rehefa niteny hoe aty amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanareo vorina nefa matoki zao efa naresy zao tontolo zao. Dia bavy no tanteraka ny fona tsirairay ary indrindra zay manatsofy mety miaino izao nofinainy zao no tena fiainanay tokoa. De mataona olona maro koa zay ho any aminao satria misy fifaliana lehibe menatreanao ny amin'ny mpaminota ray zay mibeva. Dia hiasa amponay ny fananao masina, apeky anay ny fotanay satria raha meky ny fotanay tokoa zay de matoky sy mariny ianao ka manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana mihitsy. De zany no andranainay sy antenainay mba eky tokoa zay fa mpaminota manitra fa hitongo Jesosy Kristy amonjy zay anay mpaminota zay very. De sitrakay ny ary hivavaka hoe ranay zay ny an-danitra amasina eninaranaao ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Mineniny anina sahazo anay ary mamelany ekay tahaka namelana zay mety aminay aiza mitondra anay amin'ny fakavana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao totrandro tononona amin'ny ray zanaka fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manak'izay amin'ny Kristy, rehefa niaritra foriana vetivety anareo diso natanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy ane fanjakana manak'izay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.